Fa ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray dia nafana ny tany Mahajanga-tany nandritra ny fanatotsana ny andian'ny fahatelo tamin'ny fiadinan'ny tompon'aka-pirenena izany ho an'ny taranja baolina kitra sokajy vehivavy io. Tamin'izany no nandrombany ekipan'ny AC Sabinam avy eto Analamanga indray fanotelony ity anaram-boninahitra ity. Mbola tsy afa-bela tamin'ny ekipan'ny AC Sabinam indray ny ekipan'ny FA nandritra ny famaranan'ny andian'ny fafitony fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra nataony talata voalohan'ny volana novambra teo tany Mikanja Rabe Mananjara Mahajanga. Toy ny tamin'ny taondasa tany Fianarantsoa tokoa mantsy dia resin'ny ekipan'ny Sabotsynamena tamin'ny saronoray indray ny FA. Teo ampelatsasatra nefa dia nisarakady sahala rainoray no rotota. Ny mifano nanokatra nisa teo amin'ny minitra faefatra amby telopolo tamin'ny alalan'i Kristina. Nanasahala ho an'ny AC Sabinam kosa i Sofia teo amin'ny minitra faharoa amby efapolo. Mbola ity lohalarana kalaza ny Sabotsynamena ity ihany no napiditra ny baolina faharoa ny batan'ny ekipan'ny fandresena teo amin'ny minitra fahasivy amby fitopolo. Raha ny fampitam-baovao avy any toerana dia niady tanteraka ny lalao. Ankoatra ny fifandonana matetika amin'ireto ekipa reto teto Analamanga tokoa mantsy dia azo lazaina fa izy ireo no manana mpilalao sangany indrindra eo amin'ny taranja baolina kitra vehivavy amin'izao fotoana izao raha eto Madagasikara no resahana. Ny aloha izay dia mbola ekipa avy eto Analamanga ihany no nahazo ny laharana fahatelo. Nomotsan'ny ekipan'ny Asoty tamin'ny isa enina no ohatra ny ekipan'ny FC Dalas Diana teo amin'ny lalao fiadi-toerana. I Kristina mpilalaon'ny FA kosa no voasitra mpampidi baolina betsaka indrindra. Baolina 1 no tafidiny nandritra ny fifaninanana. Torak'izany ihany koa dia inana mpiantso atokazon'ny FA ihany koa no voasafidy ho mpilalao mendrika indrindra tamin'ity andian'ny fafito ity.